Fanova 12 satria 12 taona izay no niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara ary 12 taona ihany koa no nijoroany ny Filohan'i Malagasy. Fanova 12 no fandaharana ho arahantsika mandritra ny zoma 3 mielohan'ny fetiny fa-enina amby 20 jona izay niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara araka mivoalaza teo. Fanova 12 ihany koa satria fandaharana natao fanabeazana olom-pirenena vanona izao fandaharana izao anondrotana indray ny ampom-pirenena ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana. 12 taona niverena ny fahaleovantena mahaleo tena marina ve ara-toekarena i Madagasikara. Izany no fanontaniana nipetraka any an-tsain'ny malagasy maro ary indraindray aza dia tena ambara ampahabe maso zany. Ka io no andeha hitondrantsika ny adihevitra anio. Adihevitra voalohany amin'izao fandaharana 3 zao dia ny mikasika ny ara-toekarena indrindrindrindra ho an'ny Madagasikara. Miaraba tompoko vavy, miaraba tompoko lahy, ary dia manasanao anaraka ny izao fandaharana izao. Mpiadihevitra anankiroa no nasainao amin'izany dia ny andriambavilanitra avy atao amin'ny akavia koa ramatoa SOLOARIVELO Landye izay Mpandraharaha ara-toekarena, Filohan'i FIVMPAMA amin'ny Matsiatra Ambony izy ary monina any Fianarantsoa izy saingy ny asa ataony dia midinika any Madagasikara. Renim-pianakaviana sady mpitarika izy no mpitantana ihany koa. Ny atao amin'ny akavanako Mpahay Toe-Karena ary mpandrinda Nasionaly ny CIR na ny centre intégré renforcé ary mpandrinda Nasionaly ihany koa ny COMESA na ilay tsena be iraisan'ny Afrika atsimo atsinanana. Dia andriamatoa Raharindranto izany. Miarabanao andriamatoa Raharindranto, miarabanao ihany koa ramatoa SOLOARIVELO Landye ary dia misaotra sy mankasitraka anareo sady amin'ny nanekenareo iaraka ifampidinika momba an'izany toe-karena Madagasikara zany mandritra ny fotoana ny fanova 12 ity. Fanontaniana manetikitika ny olona hoitsika teo hoe 12 taona zay Madagasikara no nahazo ny fahaleovantenany. Manahoana ahoana ny hamaritatinareo an'izany atao hoe toe-karena zany aloha ary ny toe-karena firenena anankiray andriamatoa Raharindranto. Misaotra anao andriamatoa RATEFIARIVONY Romuld voalohany aloha nanasa ary name fitenena mankasitraka koa ny ramatoa SOLOARIVELO Landye tonga koa midinika mikasika an'ity hoe fahaleovantena ara-toekarena. Raha fitianiko tsotsotra zany atao hoe toe-karena dia misy teny anankiroa, ny toetra sy ny harena. Zany hoe ny dinina anatiny zany dia hoe ahoana ny fipetraky ny toetra ny harena ny firenena anankiray, fa maninona no jerena ny toetra ary izy zany le mamorona ny harena. Zay zany no tsara fatarana ao anatin'ny ataontsika hoe toe-karena io. Ny mpahay toe-karena moa zany dia laza hoe faritana ho sehatra anankitelo lehibe zany ny mpamorona ny harena. Ny sehatra voalohany zany dia ny resaka fambolena sy ny tontolony ambanivohitra. Ny sehatra faharoa zany dia fanodikodinana an'ireo vokatra avy any amin'ny sehatra voalohany ireo na ny ataontsika hoe ny indostria. Ary ny sehatra fahatelo moa zany dia ny manodidina an'ireo rehetrarehetra ireo satria ilaina ny fitaterana, ilaina ny ataontsika ny serasera sy ny sisisany ataontsika hoe ilaina ny asa vaventy ohatra sisisa izay ataontsika hoe ny sehatra ataontsika hoe tertiaire moa zany fiantsoana zany na commerce de service. Fa amin'izao
efa misy eritreritra namorona koa de hoe aloha havana koa ny sehatra fahefitra de mikasika ny tontolo ny digitalisation numérika zany satria efa manana sehatra ngezambe izy io ary azoko atao hoe efa manomboka transversal ary mitondra ataontsika hoe valeur ajoutée de reo sehatra telo reo zany zao aloha zany mbola le sehatra telo raha mikasika amin'ny Madagasikara no jerena de mamoaka valeur ajoutée de fitambaran'ireo vokatrareo zany na valeur ajoutée reo no ahafahana mandrefy zany toe-karena na toetra ny arena Madagasikara namorona rena ve sa tsy namorona rena ve sa ny teo ihany no ny teo de iny le ataontsika hoe misy PIB eo zay ny are-pirenena faobe o ari-karena faobe marimarina kokoa amin'ny teny gasy PIB produit intérieur brut de ny elanelany amin'ny taona anankiray mankany amin'ny taona anankiray no ahafahana mandrefy na ataontsika hoe croissance économique zay ngamana raha fitiniko amin'ny akapobeany de anatin'io moa zany misy mpisehatra maro anatin'ny sehatra voalohany de misy mpisehatra maro anatin'io amin'ny sehatra faharoa de mpisehatra maro ihany koa de hatrany hatrany misy sehatra telo izy ianao misy fanefany aza mety hitantsika de misy mpisehatra koa anatin'le izy inona no ahoana ny fahitany mety azony ramatoa SOLOARIVELO Landye ny amaritana ny atao hoe toe-karena firenena anankiray mamirina fisaorana ombako manana ny firabana atsika miara-mitafa sy midinika eto amin'izao zao de firabana ihany koa ny ireo zay manaraka atsika amin'ny zao fotoana zao de misaorana koa de misaotra ihany koa amin'ny fanasana Andriamatoa RATEFIARIVONY Romuld ary misaotranao ihany koa nanaiky ary tafatafa eto androany Andriamatoa Johnny Raharindranto amiko ny atao hoe toe-karena amin'ny satria moa pahay toe-karena le manatrika de izay le fanazavany fa amiko ama Mpandraharaha ama olotsotra ihany koa amiko ny atao hoe toe-karena de marina zay hoe toetra teny roa mitambatra zay ny toetra sy ny arena fa inona moa ny mamaritra an'izay raha aminay ny vola ho kirakirain'ny firenena anankiray ahafahany manodina ny fiainam-pirenena avy aiza no ahitany avy aiza no mampisy an'ireo vola ireo ary makaizy ireo vola ireo raha izay faharoa manarak'izay maro ny otrikarena miara-mahafantatra tsika hoe maro ny otrikarena ananantsika malagasy maha-otrikarena azay voatrandraka ve izy ireo mba hivadika ho fananana azotsika ho avadika ho vola ho kirakiraina ampandehanana ny fiainam-pirenena ny toe-karem-pirenentsika mantsy tsy le resahana amin'ny hoe mahaleo tena ve ny toe-karena tsika eto Madagasikara fahitako azy zany de ohatran'izay Andriamatoa sotranao hoe mahaleo tena ve 12 taona zao tsika mahaleo tena ara-toe-karena ve tsara faritana angapany Andriamatoa Johnny Raharindranto hoe nanahoana tsika tany amin'ny taona 94 de hoe zay tsika amin'izao taona 2024 zao 12 taona zany aty aoriana sotranao fanamby lehibe tokoa ny ataontsika hoe mandrefy mandrefy an'izay hoe nanao ntsika tokoa tamin'ny nahazo ny Fahaleovantena tamin'ny taona 80 tsaratsara koa raha afaka nijerena koa talohan'izay fa na manomboka amin'ny 80 fotsiny ka hatramin'ny amin'izao 2024 de efa hita mihitsy hoe ahafana mamaritra sady hoe ahoana ny bikabikany mialatsiny zany izy bikabikany ty are-pirenena tsika ty ny Madagasikara amin'ny akapobeny misy karazana ataontsika hoe
Nomonjy zany fitena situation économique à Madagascar zany nanomboka tamin'ny taona 80 ka hatramin'ny amin'izao dia jereo raha jerena ny fipetraky ny ara-karena tao anatin'izay hoe taona 80 ka hatramin'ny 2020 zay dia manao don de scie moa fiantsoana azy tsy hitako filaza azy amin'ny teny malagasy manao don de scie dia ny zava-dehibe isaky misy ataontsika hoe crise dia jereo fa mihiba le ny arem-pirenena ny croissance économique isaky misy crise dia mihiba reny dia fanamarinana fa ohatra hoe tamin'ny nisy ny atao hoe crise d'endettement nisy ny atao hoe crise sociopolitique zay mampalaza be antsika malagasy io crise sociopolitika anankitelo zao ny fandimby dia ny farany teo ny crise sanitaire zay zany proof fa marefo le toe-karena vao misy crise dia tsy mazaka misy crise fa ny tena zava-dehibe dia zao le mangamanga le tsipika mangamanga dia atao hoe PIB par habitant na ny revenu par habitant dia ny tena ambony indrindra dia tamin'ny taona 8.690 ary tsika zao amin'ny taona 2020 tsy mbola tratratsika io ataontsika hoe niveau io tamin'ny 8.6 valo taona tena niakatra be $838 tamin'izay ny PIB par habitant tsika zao tsika zao raha misy dia misy $531 mbola tsy tratratsika fa raha jerena le fizotran'le tsipika mangamanga dia memidina hatrany ary mamenatra milaza azy fa ao anatin'ny firenena folo faran'izay mahanitra Madagasikara dia eo amin'izay zany mipetraka le fanontaniana hoe tena maleo tena tokoa ve ary maleo tena zany dia inona famaritana ny fahaleovantena amin'izay vite fahaleovantena antaratasy ve io moa zany dia raisika ohatran'ny sarisarina tokantrano mpivady nanaiky hivady tena marina dia maleo tena fa miankin-doha amin'izy inona izy zany mamela azy ahoana ny fivelomana ahoana ny fivoarany tao anatin'izay 12 taona zay ary fatatsika tsara fa tsika samy mananjanaka fa marary ny aintsika ny ray aman-dreny rehefa mahita hoe ohatrany tsy tafavoaka zany ankizy zany ohatran'ny tady tsy tena maleo tena misy olana arabola misy olana amin'ny tokantrano amin'ny sisisa dia fahitako amin'ny Madagasikara dia miankin-doha indrindrandrindra avy any ivelany raha raisina amin'ny ankapobeny dia io le ataontsika koa hoe misy ny indicateur ny indicateur koa mila refesina hoe ahoana tsika efa hitantsika zao tao ny resaka ara-karena ahoana tsika amin'ny ataontsika hoe mobilisation na ressources propre interne ahafahantsika manao an'ireny grand projet ireny na programme d'investissement public tena volantsika tokoa ve sa misambom-bola ahoantsika ao amin'ny lafin'ny trosa malalaka ve tsika rehefa te hitrosa afaka manao garantie souveraine ve tsika sa tsy afaka manao garantie souveraine satria nafatarana ihany manana fonds souverain ve tsika manana banque de développement ve tsika zay tena isika mihitsy ary rehefa te amokatra vola tsika mba hampandeha ny toe-karena tsy mihera ve tsika sa mbola tsy maintsy mihera ary izany tena mametraka amin'ny politika afana mampandroso ny Madagasikara ary ny tena zava-dehibe dia zao mahavita tena ratsakafo ve isika iny tena indicateur tena angeza be dia apetrako fotsiny zay fanontaniana zay anao ataoko hoe ho réveil de conscience ho antsika tsiray hafa misy paramètre be da be sy indicateur maromaro reo zany azontsika dinina tsara ifampiresahana mety tsampo ny fotoana fa nisokafako fotsiny moa zany le adevitra tena maromaro zay ataontsika hoe miankin-doha amin'ny atsy miankina amin'ny aroa ranao zao ve tsika tena mavita sa ahoana mety misy ve firenena zany avetsika tena maleo tena tsy miankin-doha amin'izaniza mihitsy izy amin'ny ara-toe-karena ohatra ny firenena rehetrarehetra tsisy afaka amin'ny teny hoe tsy miankin-doha ary zay no mantonga an'le resaka hoe fanotontoloana mondialisation miankin-doha fa
le fekinan-doha io a inona ny tompontsoa azo anatin'le fekonando io ray zay faharoa inona ny manana malalaka ave izy afaka misafidy maka ny ataontsika hoe décision sa misy tenerana de tsika zao nahita fa nisy firenena anankiroa tena teny hoe izay tsy miankina amin'izanizy ny Cuba tamin'ny fotoanandrony de ny Corée du Nord fatapatatsika ihany ny fipetraka izy Corée du Nord azoko atao hoe raha jerena de tena indépendant izy tsy miankina amin'izany izy raha tahorana ary izy ny tena Cuba moa zany raha tsika malala fa efa hybride ny anazy zao ny ano no maty Fidel Castro de hybride kokoa ny anazy efa somary efa tsy de tena communiste loatra nefa koa tsy mbola azoko atao hoe capitaliste efa misokatra zany hoe tsy afaka miamby aloha tsika fa ary indrindra fa nosy oatra amin'ny Madagasikara tsy afaka iamby koa avita tena ny antony na ny fahafitantsika tena ra-sakafo rehefa olana ebe fa zao fotsiny tiako lazaina eran'ny Afrika fotsiny za tsy tena eran'izao tontolo zao Madagasikara no be ressource indrindra ohatra inao izy tao nolazainao tao Otrikarenina Madagasikara no be ny Otrikarenina fa Madagasikara ny faran'izay mahantra raha eto Afrika eo zany le fanontaniana mipetraka olana eo amin'ny lafin'ny fahaleovantena ve olana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ve olana eo amin'ny lafin'ny politique publique ve olana eo amin'ny lafin'ny koa le vahoaka hoentina ve satria miditra ao koa ny ampopoam-pirenena miditra ao koa ny toe-tsaina zany mbola hojerentsika ao rehefa avy eo fa zany rehetrarehetra zany tsy afaka hoe menatsiny rery ny mpitondra fanjakana nefa koa misy anjarandraikitry ny tsirairay ao anatin'le izy amin'ny malagasy est-ce qu'on mialatsena amin'ny teny frantsay est-ce qu'on se retrouve est-ce qu'on a vraiment une identité problème identité zany rehetrarehetra zany mila jerena mialatsiny fa somary manao vary amin'anana kely volazanao le hoe ampopirenena ny ampopirenena mantsy zany ramatoa SOLOARIVELO Landye mety amaritana azy no tsy fahampihinan'izy io no mety ataontsika hoe mahatonga atsika hiankina amin'ny hafa amina fireneka hafa zany na mirafitra hafa ahoana mifahitanao an'izay le hoe mety misy fandraisany ve zay le hoe tsy fahampiny ampopirenena sy ny fiankinan-doha amin'ny hafa zay tena zavatra ngeza be mihitsiny zany tena hitovizako hevitra amin'ny Johnny Raharindranto zany le filazana hoe tsy manana identité tsony isika de lasa tsy fantatsika tsony ny zavatra tokony ataotsika sy ny zavatra mety ataotsika voalohany indrindra miara-matsapitsika fa indrindra ny tanora ankehitriny mety amin'ny kokoa ny mividy entana mividy zavatra importé aiza ho aiza le ampopirenena amin'izay fotoana zay hoe fanandratana ny antena aiza ho aiza izy amin'izay fotoana zay de mahavery ho azy an'le mahaenao anao mahavery ho azy an'le fahaleovantenanao izay tsy fahafantaranao ny mahaenao anao sy tsy fahaizanao intsony makasitraka ny anao satria ny fipetrahany le ataontsika mondialisation miaraka amin'le fiankinan-doha ny fanatontoloana sy ny fiankinan-doha zany raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe amin'izay le fahaleovantena zay de anisan'lay elanela-panahy hoe zay ny fetrak'izay ao anatin'le ataontsika hoe le fahaleovantena misy le atao fanatontoloana zany iza zany mahaleo tena ao anatin'izay fanatontoloana zay le fiankinan-doha de voalazany Johnny Raharindranto teo moa le hoe rehefa miankin-doha zany de farafaratsiny ianao mba manana fahefana andray ny fanapahan-kevitra hoe hiakin-doha ary na tsy hakin-doha ary fa tsy le ekinanao aloha zany no manao an'le tompon'le fahefana raha amiko aloha de anisan'ny antom-pisinyity fanova ty mihitsy ny angambany le ampianarana ny malagasy tsirairay ahafantatra sy anana ny ambopo amin'ny mahamalagasy azy voalohany indrindra tsy aleo tena mihitsy ianao zany rehefa tsy fantatrao aloha le mahaenao anao raha mieritreritra foana ianao satria raha mieritreritra foana ianao zany fa
manome tombon-dany ny hafa firenena aminao fa tsy ny mahamalagasy ianao no andrianinao a dia tsy atsapa mihitsy tsy atsiaro aleo tena mihitsy ny ianao ninonina ataonao a mahafinaritra tsika zao a mahafinaritra tsika gasy malagasy na mpianatra ary le mandeha mianatra any ivelany manahoana nefa ny fiverenan'izay a eto Madagasikara hoentinao le fianarana no ratovinao tany ve hoentinao a ampandrosoana anatsarana le fiainana eto Madagasikara sa hoentinao a irehirehana fotsiny fa nianatra tany velany ianao tsy hainao akory ny miaplike anazy mampiatra anazy aty amin'ny firenenao aiza ho aiza zany le fahaleovantenanao amin'izay fotoana izay satria le an'olona ihany koa ny mbola ezahanao hatsarainy marina fa eo ny fanatotoloana fa tsy manakana mihitsy ny mahenao anao izay nenao koa manina koa raha mba nenao koa no tontolo iavina any amin'ny hafa am'izay anao tsy miakina tsona fa mampiankina fandray ny tiako hoe raha ohatra hoe somary raha sitraky eny Atorandrasotony raha oharina amin'le toe-karentsika tamin'ny taona valo amby enimpolo zay anao no tsara indrindra ny ataontsika hoe ny ara-karena be isan'ny olona isaky mimponina zany mety nisy antony ve to inona zahatra nitranga tamin'izany satria raha vao niala zany tsika dia niakatra foana le tonga toatry valo amby enimpolo raha ny fahalalako tamin'ny valo amby enimpolo a dia fanakaiky tao amina ataontsika hoe plein emploi tsika ary ny tompon'ny industrie tamin'ireny fotoana ireny ny akamaroany dia gasy ny akamaroany gasy fa ny vahiny ny karana ny vazaha tany miseritra kokoa négosy varotra ny tena anisan'ny zareo dia ireo gasy ny tena nanodina ny ataontsika hoe ny industrie ireo tsy hitanao tsona amin'izao fotoana izao anarana sisa no ena fa nanikotsy mihitsy tsy manonona le anarana fa sao dia manina fa zay le problème ambopo sy repère fa zao foana tiako resahana rehefa mampianatra momba ny hoe régionalisation amin'ny resaka hoe COMESA mondialisation fa no tontoloana dia aoka tsy ho sehatra entina vao maika mangeja antsika fa sehatra ahafahantsika mivelatra il faut que ça soit une opportunité mais non une contrainte zany reny fisokafana amin'ireny tsena reny tadidio fa tsisy mandeha ny toe-karena aloha raha tsisy ny tsena na anangana industria ka rehefa tsisy ny tsena tsy maintsy ho faty io industrie io na anao ataontsika hoe projet momba ny lalana ny asa vavetsinama ka rehefa tsisy le tsena na vola anaovana an'izy dia tsy andeha io zany tsena aloha zany tena zava-dehibe ny olana eto Madagasikara zany atao anatin'izay fotoan'izay zay nampiavaka azy taminatin'ny première république ny première république tena nanana politique commerciale d'État politique publique commerciale na zavatra zay tsy ananantsika tsony amin'izao fotoana izao satria tsika amin'izao fotoana izao dia hoe tiandray no ny priorité ny bailleur na tiandray ny fomba azotsika vola na tiandray vision le flou pérenena za tsy miteny hoe ratsy ny vision ny flou pérenena dia tsy voapetraka mazava tsara tsony les politiques commerciales. Lorsque je parle politique commerciale zany les grands C fa tsy les petits C ministère en commerce akory fa le hoan'le firenena mihitsy raha vao amin'izao zao jereo tsara fa ny firenena rehetraretra resaka fotsiny Maurice sy tsy tena manana ressource hoe ahoana fa ny azy nataony natanjaka be ny azy ny politique d'investissement sy ny politique commerciale areo miara trade and investment tena manana sehatra ngeza be ahafahan'zareo amin'izao fotoana izao azoko atao hoe lasa lavitra be izy Rwanda lasa lavitra be izy Maroc moa zany misy tantara koa mahatonga azy hoe manana fahaleovantena fa raha jerena koa nefany raha jerena raha ito Afrika fotsiny zany resana zay firenena koa
to ambany fifehezan'ny ataontsika hoe ny frantsay na francophone belge anao zany eo ihany eo amin'ny lafin'ny toe-karena fa zay firenena kosa mifeheziny ataontsika hoe ny anglisy ohatra mba mivoaboatra kokoa misy antony koa zay zavatra eo amin'ny lafin'ny ataontsika hoe toe-tsaina sy le éducation fa indicateur tsotra be fotsiny raha tena manana ampopotsika ary raha tena manana fahaleovantena dia zao ahoana ny fahatokisantsika ny fotom-pampianarana amin'ny éducation nationale na ny fanabeazana fototra manana fahatokisana an'io ve tsika nefa any miainga le izy ary nanapatafa avoaka ny Corée du Sud zay azao firenena tena maleo tena tany ny azo ny tena nanaovany investissement andao any no atsaraina firenena faran'izay nahanitra ny Corée du Sud tamin'ny 80 taona lasa amin'izao izy ny ataontsika hoe tena azontsika anandraisana ataontsika azontsika mitinana le resaka teo dia ina moa zany fanoarana ny Madagasikara zany tamin'ny firenena hafa zay nanana politika samy hafa ny maro zavatra tafiditra anatin'le izy fa ny tiako somary satria miresaka ny fiverena amin'ny fahaleovantena tsika zao 12 taona le fiverena amin'ny fahaleovantena dia toe-karena no jerentsika maleo tena raha toe-karena vetsika raha jerena ilay 12 taona zay hoe niainga teo amin'le 9 taona voalohany zany tsika dia ny 17 satria mankalaza amin'ny 15 taona ny tolona tamin'ny 17 tsika tolona nanaona moa iny fa hatramin'ny 17 anie dia mbola hoe fanjanahana vaovao ity iainantsika ity zay mihitsy zany ny tena ataontsika hoe rivotra ny ainana zay no niteraka anay fanjanahana vaovao ity iainantsika ity niala tamin'ny fanjanahantany tsika tamin'ny 80 fanjanahana vaovao nefa tanatin'izany toe-tsaina hoe fanjanahana vaovao zany nohatran'ny hoe nandroson'ilay toe-karentsika fandrain'le toe satria nampifandrain'le fanabeazana sy ny anina mantsy ianao teo fa raha tena iverina eto Madagasikara tsika dia nanana an'izay tantara zay zany tsika ianao namen'le taremarika teo ahoana no mety andraisana an'izay le hoe tao anatina ataontsika hoe ampipo mihitsy tsika mbola milaza fa mbola fanjanahana vaovao zao hoe zay zany no tena mbola ndray tsy niresaka koa hoe fahaleovantena fa fanjanahana vaovao zao iainantsika zao nefa nandroso tsara ny toe-karena izaho manokana aloha tsy mahita hoe mandroso ny toe-karena tamin'ny taona 20 ny resahaka tamin'ny 80 ka tamin'ny 20 ay ka satria araky ny voazavany Johnny teo mialatsiny araky ny voazavany teo tamin'izany fotoana zany tena mbola ny malagasy tokoa no ny sehatra tamin'ny sehatra ny industrie teto Madagasikara fa amin'izao fotoana zao nakaiza moa zany ireny ary tsy nisy intsony ve ny forina hafa koa inona ny anton'izay dia eo anatrehan'izay le hoe niova endrika fotsiny zany le ary tena niova nakany amin'ny lasa voazanaka tamin'izany zany mbola afaka nanangana orinasa ny malagasy nanana orinasa mihitsy izy fa ankehitriny amin'ny malagasy 20 tapitrisa firy amin'ny malagasy no manana orinasa ka araky le nazavainy teo ihany koa hoe tamin'izany mbola plein emploi fa amin'izao misy kokoa ny ampopirenena satria natsapa mihitsy zany ny vahoaka tamin'izany fa tena indrindra moa manam-pahaizana moa zany tena natsapa fa ao anatin'ny fanjanahantany vaovao tsika amin'izao te hanamafy kely fotsiny any ny voalazany ny ramatoa SOLOARIVELO teo tadideo ny ka tamin'ny première république dia tsika malagasy namokatra ampola jiro tsika malagasy namokatra fantsika tsika malagasy namokatra fanjaitra tsika malagasy namokatra pile
tsika malagasy sy ny ilaina andavanandro akamaroany ny vokaritsika saosy tomaty ko CVMA sy ny sisisy efa nisy efa nisy fanomboana betabe zavatra mifokarantsika fantahina perako mahita fanjaitra malagasy fe nareo mahita ampola malagasy za sorena misy zao am'le ampola vidina fa ampiasaina 3 volana de maty atsy le vita sinoa ngamba nakarana fa fatako misy fa nisy zany mety hoe tsy tena lavorary fa inona koa nefa ny problema am'izay olana am'izay de zao no nanomboka koa niditra tao anatin'le fanototoloana azonao to de manana arak'le filaza tao hoe ny mpanjifa koa manana problema be tsy tia manjifa malagasy no ny antony maro samihafa ny antony roa voalohany le kalitao le vita malagasy marina fa mila tsaraina ny faharoa koa ao koa le toetsaina voajanaka zaho nanao fanoharana am'ireo zavikeliko anakifito moa ny any zavikeliko asiko tavoangana coca nefa rano volana ataoko eo de rano tsotra anankiray ahitako fa vao mahita an'le tavoangana coca izy tsy fantany akory de miazakazaka izy ataoko le mitovitovy ohatran'ny coca-cola mihitsy izy tonga izy de miazakazaka tena zao hoe ahoana zary tsy nampianatra azy momba ny coca ahoana tonga de mahatonga azy miazakazaka any amin'le coca zany hoe tena ohatrany hoe voateraka izy de efa fantany zay zavatra hoe za tsy contre ny coca akory fa misy toetsaina zany zay mivoatra fa ny tena izy de zao ny fitondram-panjakana manana olana betabe na ataontsika hoe manana fanamby betabe volam-pelantanana tsy ampy ny olana nefany tsy mahay mobiliser ressource Rwanda zao exemple anankiray Rwanda fatany fa tsy nanambola izy fa nitereny ny diaspora nanana politique izy le politique publique nitereny diaspora tsy maintsy mandray anjara am'izay projet de développement rehetrarehetra teo reo maridrefy zay nomenao Andriamatoa Jony Raharindranto tena milaza zavatra tokoa izy reny fa amin'ny lafininina moa nao zao tsika mandrefy an'ireny zany raha ohatra ka ny fahaleovantena ara-toekarena ny resahana andao jerentsika ataontsika hoe atotanisa vitsivitsy afana hoe manamafy ny zavatra voalaza teo raha izytsika fotsiny ohatra ny sandam-bola ny firenena malagasy raha oharina amin'ny sandam-bola ny ivelany de jereo nanomboka tamin'ny taona 80 ka hatramin'ny taona zao dia mitotongana andro manalina ny sandam-bolantsika re zany de afana mandrefy koa fa hoe marefy ary miankin-doha be da be ny toe-karena ny firenena anankiray raha jerena indray ny trosatsika jereo tsara 5 milliards ny trosatsika tamin'ny taona 2002 tonga man 2001 2002 de nisy ny initiative an'le hoe fanafoanana trosa ho an'ny firenena faran'izay sady sahirana no be trosa de jereo fa am'izao taona zao efa tafiakatra 5 milliards sady ny trosan'ny Madagasikara nefa raha jerena nefa ny ataontsika ny impact fiatrakan'le izy tao amin'ny toe-karena mbola eo ihany mbola firenena sahirantsika mbola misy trosa ary tsy zakany toe-karena malagasy re zany nafana mandrefy koa zany hoe marefy de marefy raha jerena indray ohatra ny tourisme moa de mazava ho aty moa atotanisa hoe tafakatra efa tafakatra tao amin'ny atotanisa ngezabe sy tamin'ny taona 2024 de nohon le resaka covid de latsaka ambany be ary nisy ataontsika fiatraikany be da be tamin'ny toe-karena indrindra ny secteur tourisme dikan'izay koa zany ny marefy miankin-doha be da be ary ny problème ny tourisme verena kely ny le tourisme atao problème tourisme de zao tsika tsy nahay ny développer an'le tourisme national reny koa zany de fanehoana an'le ampopo-pirenena ampopo-pirenena sy ny indépendance ny toe-karena anankiray ny raha raisitsika indray ny fipetraky ny tsena ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany de raha vao menamena izy de dikan'izay zany miiba ny export sy ny importation antsika de amin'ny ankapobeny efa amin'ny taona maro
no miiba dia hitanareo nanoka tamin'ny 2016 zao na seketo hatramin'ny 2021 dia miiba dia rehetrarehetra zany milaza fa tsy tena tafiainga tsara nefa ny anisany mampatanjaka firenena kay raha raisitsika ny Chine sady manana réserve réserve de devise matanjaka be izy nenazy miabo nenazy ny évolution du commerce extérieur dia zay natonga azy nanisy ary le crise nenazy ary ny tena natanjaka be le crise sanitaire dia ohatrany hoe ohatrany tsy dia tena sahirana loatra zany le firenena masaka crise le toe-karena dia reto moa zany ny raha jerena indrindrandrindra tao amin'ny sehatry ny jono satria ny jono anisan'ny manana problema be amin'izao fotoana zao mikaikaiky ary milaza aminareo fa maro reo orinasa efa mataona maro 30 taona zay tao anatin'ny jono mety hanakatona ny orinasany amin'ny resaka politika momba ny jono io dia zany rehetrarehetra zany midika fa hoe misy zavatra tokony eritreretina mba ampitombo ny ampim-pirenena raha jerena indray ny manaraka io zany ny ataontsika hoe raha fitinina ny olana zany tamin'ny resaka crise sanitaire dia tena voadoana indrindra dia ny tourisme ny entreprise franche secteur informel dia hiditra kely amin'ny entreprise franche raha vao io foana mivoakitika raha vao misy crise eto Madagasikara satria miankin-doha ny any ivelany fa raha ohatra ka matanjaka ny fanjifana eto toerana ka na misy ary ny crise dia mety tsy tratra n'izao olana zao ireo orinasa misy eto toerana ary zay ny mahatonga le industrie tsy dia misy tsony satria sady tsy manjifa le malagasy no le tsenako marefo zany amin'le resaka ny arabola ary ny tena manimba le firenena dia ny kolokolo 3 milliards de dollars isan-taona ny totaliny kolokolo zany eo amin'ny 10% ny PIB eo dia eritrereto totaliny ahoana moa zay mba azonao azavaina misy raha ohatra jerena ny anatin'ny corruption zany dia misy nataontsika ny évasion fiscale blanchiment d'argent dia re kolokolo le ataon'ny olona makaty makeo zay tsy miditra anatin'le circuit ara-dalàna dia reny nefa mahatratra économie parallèle de 3 milliards de dollars nefa Madagasikara tsoroko anareo isan-taona zay Madagasikara nefa tsy mila afa-tsy farafabetsany eo amin'ny 300 à 500 millions de dollars isan-taona ao anatin'ny 20 taona mba hampiainga an'le toe-karena dia rehefa jerena nefany reo olona tena manao an'ireo évasion fiscale reo vitsivitsy kely ny gasy fa ny ankamaroany le vahiny manana ataontsika hoe activité ara-toe-karena eto amin'ny firenena dia ny tiako resahana fotsiny zany dia io moa zany dia ahitana hoe aiza ny tena sehatra ahitana an'le kolokolo amin'ny resaka fiscalité sy douane ohatra ny manaraka amin'ny gouvernance forestière et minière ohatra manaraka amin'ny administration publique ohatra collectivité décentralisée sy namany sisisa commission de marché nefa tadidio fa raha ay tsara mitantana an'ireny ressource reny ary afaka fehezana tsara ny tsisin'ny ataontsika hoe kolokolo dia afaka mampiakatra isan-taona 2 points ny taux de croissance économique ary 0,30 points any IDH indice de développement humain dia ahitanareo hoe misy zavatra maromaro zany miankin-doha mbola tsy niresaka koa raha ro anatin'io ny énergie ny énergie zao tsika dia tena miankin-doha be da be jirama zao tsy hitako tsy haiko tsony na tena orinasa malagasy izy izy zany tena mibaiko azy aiza izy maka an'izy ary izy tsy afaka mametsony fa efa manao mividy any amin'ny orinasa hafa zany rehetrarehetra zany pirofo dodolo amin'le hoe very isan'andro ny fahaleovantenantsika ara-toe-karena resakitsika hoe tsy mahaleo tena ara-toe-karena dia miankin-doha zany tsika aloha ny toe-karentsika
fa ny toe-karentsika koa zany tsy hoe miankindoha amina firenenkafa na miankindoha amin'ny any ivelany fotsiny ihany fa tena ohatrany hoe miankindoha amin'le kolikoly raha ny resako atao satria misy fiatraika be amin'le toe-karentsika zany le kolikoly ary mazava moa fa nazavanao azy teo fa ny kolikoly dia mahavery vola be any Madagasikara nefa raha ohatra zany ka afaka miady tsara amin'izy io tsika dia tokony atavavoaka ny toe-karem-pirenena tsara ny kolikoly iny angamba mazava momba an'iny Andriamatoa ny Raharindranto fa dia misaotra anao ny amin'izay fanazavany izay Ramatoa SOLOARIVELO Landye amin'ny Mpandraharahanao zay zany le ataontsika hoe sehetry ny Toe-Karena zay na hoe toe-karen'ny firenena amin'ny Mpandraharahanao ahoana ny fahitanao an'le hoe fiankinan-doha zany hoe Fandaharana na ny Toe-Karena raha oharina amin'ny toe-karentsika. Ny fahitako anazy aloha dia tena kely dia kely mihitsiny ny investissement propre ny firenentsika. Any ka lasa tsy afaka mivelatra loatra zany ny fandraharana eo amin'ny asa vaventy eo amin'ny sehatra izay misy anay zany rehefa tsy misy raha fa tsy misy vola avy any ivelany rehefa tsy misy rehefa ohatrany hoe tsy misy fanampiana avy any ivelany ahafahana manatanteraka ahafahana manao fotodrafitrasa lehibe dia kely arak'izay foana zany ny zavatra ka tsy afaka mivelatra loatra zany ny mpandraharaha malagasy eo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Misaotra anao ny mbola amafisika any dia mbola manamafy hatrany ny tsy fahaleovantena antsika ara-toekarena izany toe-javatra izany. Efa maraparana nyty fanova 12 ity tsika fanova 12 moa izay nitondrantsika n'ilay fanontaniana hoe 12 taona nahazona fahaleovantena Madagasikara mahaleo tena ara-toekarena tokoa ve isika. Raha ohatra ka ny faritantsika teo ny atao hoe inona ny atao hoe toe-karena inona ny atao hoe fahaleovantena dia mitodika aminareo menadahako amin'ny amaranantsika azy inona ny andraikitsy ny ataontsika hoe ny tsirairay na ny fanjakana na ny sehatra tsy miakina ohatra nareo ny pahay manam-pahaizana indrindra mipahay toe-karena mba hialantsika na ampiainatsika zay fikinan-doha ny toe-karena zay. Atomboka ty amiko sa atomboka amin'ny sotra betsaka atomboko aloha amin'ny ataontsika hoe aloha ny vahoaka malagasy any satria ireo no entina nefa koa ireo no mandidy tsy manampoka nefa ny tena marina ireo no mameny fahefana dia ny mila manana ampopo tena mipetraka tsara fa tsy hoe ampopo disy toerana fa tena ampopo mipetraka tsara hoentina mpandrosoana ny firenena ary mazava tsara ny zavatra angatahana sy tadiavina eo zany ny olana amintsika malagasy le ampopo na miresaka fanjifany io na miresaka ataontsika hoe vakoka sy ny sisa tsika ne tsy mahavita tsony ny tena miaro ny vakoka misy atsika amin'izao fotoana izao maro samihafa zany ary indrindra ny tanora very repère reny zany mila any satria no avy ny firenena anankiray ireo tanora ireo izay zao efa mangady fasana araka ny fitenenana dia faharoa dia iza moa ny tena mamorona ny ari-karena ny Mpandraharaha N tena mamorona ny ari-karena inona no atao mba hanampiana sy ampiroboroboana ireo mpandraharaha tsy isan-kanavaka fa indrindrandrindra ny mpandraharaha malagasy omeko anareo ny eto Afrika ny firenena rehetrarehetra zay tafita dia nampiatra atao hoe politique ou la loi de renforcement de capacité endogène amin'ny Afrique du Sud satria nisan'ny renam-pirenena dia hoe black empowerment tena na famatsim-bola avy any banque na ninina atao dia namelo daholo aloha ny olona tompo-toerana zay zany mila jerena koa zay équilibré zay avy miditra amin'ny resaka hoe ny mpitondra fantako fa tsy mora ho amin'ny mpitondra mitondra firenena be loatra le olana vola am-pelantanana nefa kely inona ary ny tokony atao dia lasa mialatsiny lasa mety manao pompier nefa rano fa ny tena marina dia zao voalohany napetraka foana ny bonne gouvernance mahay mametraka ny
priorité ina moa miteny gasy ny priorité laham-pahamena ary fahatelo tena zay rehetrarehetra tao dia misitraka an'iny daholo ny malagasy indrindra fa le faran'zay sahirana reo telo reo fotsiny mipetraka de lazaiko anao vetivetika atsika tsy voatery hoe 20 taona de mahatratra ny Rwanda mety afaka 10 taona de tratratsika ny Rwanda ny exemple tsara be izay eo amin'ny projet na aminana de mandefa olona foana ny Rwanda hoe any mandeha aloha manao benchmark iny satria tsara be ny anazy ny modèle hitra am'izay amin'ny lazaina hoe ny intellectuel za aloha tsy de tena afaka hiteny hoe intellectuel fa misy mifatako misy mahay bebe kokoa ny fa ny tiako lazaina de hoe les politiques endogènes mila sandratra zany iny ihany no ahafahan'ny firenena anankiray avy eo tena maleo tena amin'ny lafiny rehetra ary indrindrandrindra ara-toekarena ary fantatro fa ny ankamaroan'ireo mpahay toe-karena reo dia mirona bebe kokoa amin'io resaka politique endogène ary ny politique pro-pauvre politique zany efa ampandrosoana iadivana amin'ny fahantrana de miainga foana amina politique endogène fa tsy politique exogène satria ny mahafantatra tsara an'le zava-misy zay nga manaotaontsika hoe tsy tena hoe cri d'alarme ou cri d'alerte fa endrika anankiray ahitana marimaritra iraitsana mba ahafahana mampandroso an'i Madagasikara anatin'ny fotoana foy. Tsotranao zay moa tsy le mandroso aloha ny fampandrosoana fa ao anaty toe-karena miakin-doha azo atao ve ny mampandroso? Ao anaty toe-karena miankin-doha azo atao ve ny mampandroso? Angamba ny le fekinan-doha mihitsy ny tokony ezahantsika tsirairay avy mba elana manomboka amin'ny zavatra kely indrindra zay efa voaresaka teo hoe manomboka na amin'ny zavatra ny fanjifantsika ary mba miezaka tsy miankin-doha intsony fa miezaka makasitraka manjifa ny vita malagasy tompona andraikitra zany ny tsirairay eo anatrehany mba hahafahantsika aleo tena tokoa ara-toe-karena efa betsaka mihitsy ny aloha zany amin'izao no hita hoe tena mivoatra ny zava-bita malagasy de tokony mba miezaka koa isika malagasy manjifa ireny zava-bita ny olana fotsiny lazaiko ihany ny olana matetika le zava-bita efa lasa le zava-bita efa mivoatra vita gasy reny lasa tsy takatry ny mpanjifa malagasy indray ny vidiny misy zavatra tokony alamina zany eo anatrehan'izay toe-java-misy zay satria raha tiatsika tokoa miara-manaiky tsika hoe ny fananana ambopo anjifa ny vita malagasy alohany no ahafahantsika mandroso voalohany fa tsy ame hampandroso ny hafa zany tsika hoe anjifa ny hafa fa aleo mba le atsika fa inona zavatra tokony alamina mba hahafahantsika manjifa ireny voalohany zay faharoa manarak'izay amin'ny Mpandraharaha anay inona zavatra tokony ho ataonay ny zava-misy alohany ny zavatra tokony ho ezahana indrindra de izay le hoe manatsara foana ny kalitao ny fandraharana ataonay mba amin'izay misitraka ny fandraharana iny daholo ny rehetra ho an'ny fitondram-panjakana efa voalaza daholo angaman'izay rehetra ho an'ny fitondram-panjakana inona ny zavatra tokony mba mijery koa zany izy ireo satria androso any amin'ny fahaleovantena tsika efa voavelabelatra teto daholo ny zavatra rehetrarehetra inona zany no andraikitra tokony azony raisina hahafahana ananany tsirairay na mpandraharaha izy na olon-tsotra izy na mpitondra izy
an'izay ampom-pirenena zay mba ampiakatra ampisondrotra tokoa ary hafahana maneho ny fitiava-tanindrazana tokoa ao anatin'ny zavatra ataon'ny tsirairay. Tompona andraikitra daholo zany a niza ka matsiaro tena ho malagasy. Misaotra be misy ny zavatra lazana satria hitako reny hita misy ny le reny ny tiako zay zavatra roa tiako amafisina amin'ny akapobeny ary tokony ny toetsaina na anantsiraray na mpitondra izy na intellectuel izy na tanora izy na mpanjifa izy na mpandraharaha izy de zao roa za dia miankina foana amin'izay ten'Andriamanitra zay ny fahamarinana manandratra firenena ary ao anatiny ataontsika hoe ny ina moa ny devise moa fihetsona azy ny sotoavana teny filamatrika ny fahamarinana manandratra firenena ary ny faharoa ny ampo manandratra firenena raha nanantsika reo anankiroa ampo sy ny fahamarinana de tanteraka le lazainao teo hoe firenena vanitsika sady vonina no vanina saingy tsy ananantsika le izy io re ohatran'ny reny fiangonana reny le fiangonana ny rehefa manana projet hoe andeontsika nanatsara ny fiangonana anankiray na trano vatana tsy voatery hoe manan-karena ny olo amin'ny any fa vita ihany le izy rehefa miainga le fanetana na fahavonona sy hoe vanina fantatra tsara hoe aiza de ary voafeo anatin'ny fahamarinana le fitantanam-bola nahoana moa tsy vita koa ny zany ho an'ny firenena malagasy za mino fa azontsika atao tsika ny manana ny rehetrarehetra fa angamany le hoe fahaizana manetana an'izay ampom-pirenena zay tena mametraka tsara ny ataontsika miaino anatin'ny intégrité sy fahamarinana zay reo fotsiny atomboka de efa ampiova zavatra be tabe zay ngamany tiako amaranana ny sy amehezana ny zavatra voalaza teo ny fandraisam-pitenenanao fa manana teny ihany koa lazaina angamba ny azahoana mamitana mamarana zao fandarana zao ianao raha matoa SOLOARIVELO ny any azoko lazaina ny tiako lazaina de sitrako tokoa raha ohatra angambany mba hoe miray aina miray hery miray iny isika hanao zay avitantsika tena ara-tsakafo voalohany indrindra fa rehefa mahavita tena ara-tsakafo isika de mahazo mieritreritra sahady rehefa mahaleo tena ara-sakafo isika de mahazo mieritreritra sahady fa hahaleo tena tokoa isika eny ary tompoko lasy tompoko vavy ianareo nanaraka an'izao fandaharana Fanova 12 izao fandaharana neverina malina n'ilay fanontaniana hoe 12 taona na fahaleovantentsika tena maleo tena tokoa ve isika ara-Toe-Karena sorana izy menada i andriamatoa Jony Raharindranto zay mpahay Toe-Karena araka mivolazantsika teo de mpandrinda Nasionaly izy ny amin'ny COMESA sy le atao hoe sirana ny centre intégré renforcé cadre intégré renforcé azafady dia raha matoa SOLOARIVELO Landye izay Mpandraharaha eo amin'ny asa vaventy ary Filohan'i FIVMPAMA sika tarem-piandohana reny mpianakaviana izy dia Filohan'i FIVMPAMA Matsiatra Ambony azafady dia isoratsika be deabe izy menada tamin'ny hevitra ny fanakalozana teto ady hevitra moa izy zany nampitaina tamintsika zany ary namakafakatsika kely mety anjara brika azahoana mamaly an'ilay fanontaniana hoe tena maly hoe tena ara-Toe-Karena tokoa ve Madagasikara zay raraka ny voalaza teo zany dia azo fehezina amin'ny hoe tokony aleo teny isika ary afaka maleo teny isika fa eo andalana akan'izany tena atao hoe fahaleovantena ara-Toe-Karena zany isika ka dia mamerina ny fisaorana sy fankasitrahana nareo nanaraka ny fandaharana ny toyan'ny Fanova 12 amin'ity fa 12 taona ny nazo niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy nijoroan'ny Filohan'i malagasy ity dia amin'ny heriny an'io toy izao indray mitondra ny lohahevitra hoe
maleo tena ara-kolotsaina sy ara-tsosialy ve i Madagasikara koa dia mametra beloma finaritra toko lasy toko vavy amin'ny herin'ny toy izao indray veloma